Manangana Kristianina Matanjaka, Manangana Kristianina Matanjaka. Fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny AMITIE TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe, amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina Matanjaka, atolotra sy tosainy Madame Larissa Lydie Randriarimalala. Manangana Kristianina Matanjaka. Dia amin'ny fofony fifaliana ampanajana tanteraka tompoko lasy tompoko vavako ny etiko indray mandroso ato anatin'ny tokantranotsika amin'ity fotoana mahafinaritra ity anarahanao ny fandarana Manangana Kristianina Matanjaka. Inoko zato isan-jato fa ao aorianany tenin'Andriamanitra ifampizarantsika foy eto dia atanjaka indray ny ara-panahinao hitsangana indray zany ara-panahinao zany raha nety nisy fotoana hoe efa somary vizambizana angamba noho ny ady fiainana ve nanoho ny zavatra mety natrehana tsy lavina fa misy karazana zavatra be da be eto amin'ity zao tontolo zao ity mandreraka fo mandreraka fanahy fa ny tombontsoa ho an'ny zanak'Andriamanitra fotsiny dia tsika manana ny tenin'Andriamanitra izay mampitraka atsika mampahery atsika manoro lalana atsika ary izany tenin'Andriamanitra izany rehefa mitoetra ao anatintsika tsirairay avy dia hery lehibe zany avantsika miatrika ny ady ny olana ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny fiainana izany. Melohan'ny tena hidirantsika ato anatin'ny fandarana nefa dia andeha vavaka foy alohan'ny tenako ary raha afaka ambasendra afaka miavavaka miaraka amiko ianao dia asaiko ampitiavana ihany koa hiaraka anondrika ny lohanao amiko ametraka ny fiarahana eo am-pelantanan'ny tompo ary angataka ny fitarian'ny fanamasina ihany koa hivavakatsika tompoko. Dia faly izay Andriamanitra raiko nomenao tombonandro indray afaka hiaino feo anao matsapa izay Andriamanitra hoe ilainay zany ary tsy afaka mandeha rery izay rehefa misaraka aminao amin'ny fomba hoana moa no ahafahanao miara mandeha aminay miaraka aminay amin'izay rehetra alehanay sy amin'ny zavatra rehetra ataonay tsy inona fa amin'ny alalan'ny teninao satria tany am-piandohana dia teny no tonga voalohany tetỳ ambonin'ny tany ary tonga nofo ianao avy eo Jesosy. Ankehitriny Andriamanitra raiko dia matoky sady mi fa reto mpanomponao tsirairay avy izay anaraka ity fandarana ity dia hovanginao manokana mampaherezinao atrakanao omenao hery lehibe indray ao ambadiky ny fahinoana izao tenin'Andriamanitra izao misaotra indrindra tompo. Amen. Ny mahazava-dehibe ny fotoana iarahantsika eto dia indrindraindrindra moa ny fotoana izay ataontsika mivantana tahaka an'izao ihany saingy afaka manaraka mivantana mihitsy ianao rehefa alarobia ao anaty vavaka sy fivadikanina. Ny tena mahafinaritra koa zao amin'ity alarobia ity dia tafiditra tanteraka mihitsy tsika ao anatin'izay vavaka ombana fivadikanina izay anasana ny vahoaka Antananarivo tsy vaky volo raha mbola kristianina ianao mpanompon'Andriamanitra ianao mahatsapa ianao hoe misy tanjona lehibe tiana hotratrarina amin'ity taona ity ny resaka tsika atao tanatin'ny fandarana niritra nyity volana janoary iray manontolo ity dia ny resaka isika ny mahakasika ny hoe fanamboarana tsara ny fototry ny ara-panahinao ary mandritra ity taona iray manontolo ity rehefa tsara fototra ny ara-panahin zanak'Andriamanitra anankiray dia azo antoka tanteraka hoe ho tonga izy any amin'ny tanjona izay iriny azo antoka tanteraka hoe ninina mety ho sakana satria zao foana nitadio tsy zaka ny devoly zany zanak'Andriamanitra mamirapiratra zany tsy tanty ny devoly zany zanak'Andriamanitra hoe mahita tsy miato ny voninahitr'Andriamanitra zany tsy zaka ny devoly zany ianao mahavita zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao zany hoe zanak'Andriamanitra miakatrakatra ny fiainany misandratra ny fiainany tsy tanty ny devoly zany ary zany mahatonga ny devoly manao ny fomba rehetra mitady ny fomba rehetra mba hahatonga n'io projet anao io voasakana mba hahatonga anao reraka ny ampandehanana hahatonga ny zanak'Andriamanitra anankiray ravoravo tanana ary efa fomba fiasan'ny devoly hatrany amin'ny arivorivo taona lasa maro tany izany rehetrarehetra zany nisy taona rehefa anangana ny manda Jerosalema rehefa avirava zany manda izany ireo zanak'Andriamanitra ireo tamin'ny fotoanandro dia misy asana devoly nanakana an'izy ireo nampiasa olona ny devoly misy olona nanao ny fomba rehetrarehetra ampiravoravo tanana ahatonga an'ireo tsy atsangana nalefa daholo io karazana teny io ve na dia amboa raha ve no miakatra eo tsy harava ny manda atsangan'ireo marobe ny teny izay ohatrany raha ienona raha izany tokoa no banjinina raha izany no atao mifantoka be ao anatin'ny saina dia manakitraka ny fo
mareraka ny ara-panahy fa ny mahafinaritra foana hoe na eo ara ny tenin'ny devoly manakivy, eo ny tenin'ny devoly manaketraka, eo ny tenin'ny devoly zay tao ohatrany mitady ny fomba rehetra andavonanao, dia eo kosa ny tenin'Andriamanitra mampitraka ny zanak'Andriamanitra anankiray, eo ny tenin'Andriamanitra mampahery, eo ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay rehetra mahazo azy, izay ahafahanao ihany koa mifanandrina tanteraka mihitsy amin'izay paikadin'ny Satana izay, satria ny devoly mantsy ny tena marina ny devoly tsy afaka mikitika anao zany, fa misy fotoana ity avelambelany ity fotsiny izy teny ny alefan'ny Satana, karazana zavatra eny manodididina anao eny no ampiasainy ny devoly, dia iny rehefa mijery an'iny ianao, rehefa tsy mijery tsony ny zavatra nambaran'Andriamanitra ny olona anankiray, tsy mahatoky tsony ny zavatra nambaran'Andriamanitra, lasa tsy maintsy tafatodika any amin'ny zavatra zay démonstration ataon'ny devoly manodidina azy, ary rehefa mijery an'iny izy indraindray dia iny mareraka ny fony, iny maketraka azy ohatrany teteny zany izy hoe ohatrany tsy possible ty, ohatrany tsy ho vity ty. Tadiditsika tsara nisy fotoana rehefa nampanantena ny zanak'Israely Andriamanitra fa nandovany tany Kanana, nalefa ny mpisafy tany tany amin'izany tany Kanana izany, nisy 12 lahy izy raha tsy diso nalefa ny safy ny tany Kanana hoe manao ahoana zany tany Kanana io diavintsika zany, ny folany iverina avy any dia ho voalaza ny Baiboly manao hoe nilaza ratsy ny tany, zany hoe reo folona reo dia nanakivy nanaketraka le zanak'Andriamanitra rehetrarehetra efa nomen'Andriamanitra teny fikasana, lasa tsy te intsony ny zavatra nambaran'Andriamanitra hoe io tany io ane ka efa natokako anareo io, na dia misy problème be aza iatrehanareo mitsofoka ao dia anareo io, zay no efa tenin'Andriamanitra. Izy ary nenono teny indraindray ane mavesa-danja kokoa amin'ny olona ny tenin'ny devoly, ny tenin'ny fahavalo no zavatra ambaran'Andriamanitra, indraindray ohatra ny lasa maneno mafy ao anatin'ny sofiny, mavesa-danjany anatin'ny fony, ny zavatra ratsy teneniny fahavalo no zavatra izay ambaran'Andriamanitra aminy. Fa za mino amin'ity androany ity hoe ianao misafidy manaraka ity fandaharana ity na nomelanja ny tenin'Andriamanitra ianao ampahery anao Andriamanitra, natanjaka anao Andriamanitra, ary inoko zato isan-jato hoe andray zavatra lehibe ianao avy amin'Andriamanitra, ary nina zavatra mety manakivy tamin'ny masonao na rean'ny sofinao eo amin'ny manodididinanao dia ampahery anao foana Andriamanitra. Ny nafinaritra tamin'izy 12 lany nalefa ny safy tany ireo dia misy mirahalahy dia tsy zava Josoa sy Kaleba, ireo ihany no mba nilaza tsara ny tany. Marina fa misy olona vaventy be monina ao amin'izany tany zany, marina fa goavana be raha mason'ny nofo ny adversaire atsika raha zay no azo ilazana azy ao amin'ireo tany reo no manakana ny tany, izy monina vetsy ny sasany mipetraka ery vaventy be ary zay teo maso ny tahaka ny tsingetana, ary izy koa zay koa nahatsapany zany teo maso ary izy nahatsapany zany rehefa nijery anay hoe tena kely tsy bitika reo, ary tena zany tokoa. Fa zao foana ny tao anatin'ny fosiny sain'izy mirahalahy rehefa Andriamanitra no miteny zavatra anankiray na sarotra ohatrany ahoana raha ny fomba hanatanteran'Andriamanitra an'io tsy maintsy tanterany io. Rehefa Andriamanitra nampanantena hoe hiditra amin'ny tany Kanana nareo, nalefa karazana sakatsakana maro samihafa, ady maro samihafa, fa ny tenin'Andriamanitra tsy miovy zany. Za te ampaheranao androany manaraka an'ity fandaharana ity hoe ninninona zavatra heninao ka teny iba na teny negatif ozy nilazantsika azy, na teny mety manaketraka na manakivy resaky ny fahavalo any ambadimadikany, mety mitady ny fomba rehetra anakivinanao ataovy mavesa-danja, ataovy misy lanjany ao anatinao zay zavatra efa nambaran'Andriamanitra taminao, indrindrindrindra tamin'ity fiandohan'ny tamin'ity maraparantsika zao fa hiditra mois de février sahatsika volana février volana faharoa amin'ity taona 2022 ity zavatra tiako tenenina aminao dia hoe ao anatin'izao taona vao manomboka izao, eo ianao no manomboka manana antoka tsara hoe miaraka aminao Andriamanitra, eo ianao no manomboka manana antoka tsara ny zavatra zay ambaran'Andriamanitra aminao, tsy irorosaina amin'ny zavatra efa nambaran'Andriamanitra, ino ny zavatra nambarany fa na fomba hoana ny zavatra nambaran'Andriamanitra hoe faina eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra zany. Ny hafarany zany tantara zany dia zao reo olona folona rehetrarehetra reo tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana araka izay zavatra ninono sy zavatra nitenen'ny vavany, fa i Josoa sy Kaleba no nofidian'Andriamanitra mba hiaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra ireo, izy no nampita an'ireo zanak'Andriamanitra ireo andovan'izany tany Kanana zany. Ny mahafinaritra dia izao tonga somatsara tany amin'ny tany zay nampanantenain'Andriamanitra azy ireo zanak'Andriamanitra ireo, be da be ny sakana, be da be ny ady, be da be ny zavatsarotra ny lalovana teny an-dalana, fa ny tenin'Andriamanitra tsy niova. Ny andry azo tao foana ny tany tondra dronono sy tantely, ny andry azo tao foana le tany soso sy malalaka, ny andry azo tao foana le teny fikasana, le
tany izay tena navokatra be napiaiky ny olona mihitsy zavatra vokatra avy any nentin'ireo échantillon ny zava-bokatra avy any napiaiky volana ny olona mihitsy ny abeany voaloboka netiny avy any ny abeany amponga be an-danitra netiny avy any tany navokatra ny tany zany ary miandry azy tao foana io tany io a ninina zavatra rehetra izay no tonga ny baiboly ny teny amintsika hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjena mahafinaritra dia izao tsara ny hiatomboan'ny fotoana ny hiatomboanao amin'ny taona miaraka amin'Andriamanitra ary mahafinaritra rehefa tsara fanomboana ny olona anankiray rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra tia mpiandohana ny olona anankiray na inona sakana eny an-dalana tsy mahasakana ny zavatra tian'Andriamanitra atao ny fiainanao zany toy an'izay indrindra no ten'Andriamanitra mba hoentiko aminao ty androany ty dia atao bokyny Josoa ato zany ny bokyny Josoa toko voalohany no raisitsika dia hodingadingantsika eo le andin-tsoratra masina satria somary lavalava kely le tantara dia ho vakiko malakilaky fa ho azavaiko ao anatin'ny fotoana fohy fitiniko anatin'ny fotoana fohy ny manazava azy aminao ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry dia mivako toy izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny niomanan'i Josoa sy ny olona hita any Jordana Josoa toko voalohany andiny voalohany ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia ho Jehova tamin'i Josoa zanako nona mpanompo Mosesy efa maty Mosesy mpanompoko ko mitsangana mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany zay omeko azy dia ny zanak'Israely ny tany rehetra zay hodiavo amin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo tahaka izay voalazako tamin'ny Mosesy tonga dia hodingantsika avy hatrany eo amin'ny andiny fahadimy tsy hisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako Mosesy mpanompoko no nombako anao koa tsy andao anao na foy anao aho mahereza sy mahatanjava fa ianao nampandova ity fireneny ity ny tany zay nianako tamin'ny razany homena azy koa mahereza sy mahatanjava tsara ianao hitandremanao anaraka ny lalàna rehetra izay nandidi Mosesy mpanompoko anao aza miala aminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia mba ho ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao tonga dia odikantsika avy hatrany ery amin'ny andiny fahafolo ary Josoa nandidiny mpife ka nanao hoe andeha mamaky ny toby ka mandidiny olona hoe manamboara vatsoanareo fa raha afaka atelona dia hita ity Jordana ity anareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrareo ho lovanareo atreo ny tenin'Andriamanitra ho raisitsika amin'ity an'ity tantara izy io zay mbola baiko nomen'Andriamanitra ny Josoa ihany fampahirezana ny tena marina kokoa ary tena nomen'Andriamanitra fikasana teny fikasana mahafinaritra Josoa ny tenen'Andriamanitra manao hoe enao Josoa no ampandovan'ireo zanak'Israely rehetra ireo anetsinetsy no zanak'Israely tamin'izao vanim-potoana izany rehefa maty Mosesy mpanompon'Andriamanitra Mosesy no ataon'Andriamanitra fitaovana namoaka ny zanak'Israely nivoaka tamin'ny tany Egipta fatatsika ny tantara rehefa maty Mosesy dia Josoa ilay mpanompony Mosesy ilay olona teo akaikaiky Mosesy ilay nandray ositra avy any amin'ny Mosesy i Josoa indray miampitany izay ositra izay hitarika ireo zanak'Andriamanitra netsinetsin'ireo handova ny tany Kanana dia le tany tondra drono sy tantely nampana tenan'Andriamanitra omena azy tsy nivadika tamin'ny tenin'ny Andriamanitra marina fa maty Mosesy Mosesy ny tena nametran'Andriamanitra n'izany teny zany hoe enao nitondra ireo zanak'Israely ireo hivoaka ny tany Egipta handova ny tany Kanana fa namaty azy Mosesy ny tenin'Andriamanitra nijanona teo foana ary nafinaritra dia izao tsy niara-maty tamin'ny Mosesy tany am-pasana tany tsy niara-tsita tamin'ny Mosesy tany ny tenin'Andriamanitra fa nitoetra teo foana ary rehefa tsy teo tsony Mosesy nanangana olona ndray Andriamanitra dia fantatsika tsara ny tantara fa i Josoa no nitendren'Andriamanitra hitarika an'ireo zanak'Andriamanitra ireo inona tiako atongavana eo amin'ny fiainanao za androany ty ampahery anao mety misy tenin'Andriamanitra be be fa re anao misy mpanompon'Andriamanitra marobe mety efa maty mihitsy aza ny sasany nitoroteny taminao nandray ndraisanao tsy fantatra hoe torolalana nandraisanao teny fampanantenana na promesse mety misy mpanompon'Andriamanitra efa niraisina daholo hoe ty ny teneny anina tamiko ty nandray tsodrano tahaka an'izao nanjay tsodrano tahaka an'izao aza mieritreritra ianao fa miara-maty amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ny tsodrano fa ny tsodrano izay navotsiny teo ambavany ka niraisinao na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana rehefa Andriamanitra no niteny an'ity ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao iny na dia misy zavatra manakivy anao aza hitany masonao na iainanao aloha androany tsy miova ny tenin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ho levina ho ny baiboly fa ny teniko tsy mba ho levina impirimpiry moa tsika mahita karazana
maheno tantara na mahita karazana film kely reny marina ny film tsy de tena izy fa ahafahana mandray lesona mipirimpiritsika mahita manao hoe misy baiboly nydorana tamin'ny andro nanenjehana ny kristiana tamin'izany vampitona zany fa tsy nety levina le baiboly ampitsehoan'andriamanitra ny heriny ariana marina n'andriamanitra manao hoe io baiboly zay ataonareo tsinitsiny io de tena iza tena teniko marina tsindry mandry avy aty amiko ane io de porofon'andriamanitra mihitsy zany vao aingakaingana vao tselatsela nahita am'ireny karazana réseaux sociaux reny hoe misy tanàna may daholo tao anatin'ny tokantrano le olona fa le baiboly de tsisy nikitiana mihitsy fa tsisy may mihitsy ny tao anatiny nina moa tiako tenenina am'izany ny tena marina tsy le hoe baiboly tsy may no tena zavatra lehibe fa ny hevitra ny teny ny arena raketiny zany baiboly zany de mipetraka foana ary voasoratra ary marina foana rehefa miteny andriamanitra manao hoe hatrany amin'ny taranakao de ho tahiko ianao mety maty ny ray aman-dreny be tany aloha mety maty re olona efa tany aloha tany nandray an'izany teny zany fa le taranaka ty aoriana mahita ianao hoe tena tahin'andriamanitra misokasokatra daholo ny lalana mety daholo zay atao araka le fitenenana ohatrany mireusira am'izay rehetrarehetra zavatra ataony ohatrany hitanao miavaka ohatrany hoe ambimbiny zavatra zany na de misy zavatra ohatra tsy de manahoana ary de ohatrany eo hitahin'andriamanitra azy le teny fikasana tsy levona miaraka am'le olona ny tenenana azy fa rehefa ny ten'andriamanitra hoe hitanao sy ny taranakao de ho tahiny hatramin'ny taranakao ianao ary tsy mivadika am'izany andriamanitra teto de i Mosesy no ny raha andriamanitra ny tantanan'ireo zanak'Israely ny tarika an'ireo zanak'Israely reo ary Josoa azavadindrindra rehefa maty Mosesy ary Josoa no nandray nandova le teny fikasana avy an'ny Mosesy misy fotoana ny zavatsarotra teny andalana teny fa le teny fikasana nipetraka foana ny teny fikasana nipetraka foana tahaka nombako Mosesy mpanompoky nombako anao ihany koa mahereza sy mahatanjah ianao mahereza sy mahatanjah aro fotsiny zavatra teneniko aminao fa ianao possible ianao no hitondra andreo zanak'Andriamanitra reo hiditra ny tany Kanana teny andalana rehetra teny nandalo ady teny andalana rehetra teny nandalo olana teny andalana rehetra teny nandalo setra fa nafinaritra de tonga somatsara tany amin'izany tanàna zany rehefa kaikaiky ho tonga izy reo no volazany tenin'Andriamanitra andiny farany tenentsika teo manao hoe tenenireo zanak'Andriamanitra rehetra reo manamboara vatsy ho anareo fa afaka atelona zany hoe 3 andro melohan'ny idiranao amin'ny tany Kanana rehefa avy midikotina tany anefitra nandritra 9 taona tany izy 3 andro melohan'ny itsofohana an'izany tany Kanana zany de ho voalazany tenin'Andriamanitra manamasina tena manamboara vatsy ho anareo manamboara vatsy ho anareo hitan'ity Jordanina ity anareo Jordanina de efa manakaikaiky hiditra ny tany Kanana efa hiditra mihitsy efa hiditra sy andovan'ny tany mihitsy zareo hipita ny Jordanina sisa Jordanina zany mety ady faraparany teo natrehan'ireo zanak'Andriamanitra reo ary teo i Josoa azavadindritra nampahery ny zanak'Andriamanitra rehetra niaraka taminy nampahery ny mpanompon'Andriamanitra rehetra nomba azy manamboara vatsy ho anareo manamboara vatsy fa fotoana fosy isa de hiditra ny tany izay namparatenan'Andriamanitra isika ina ny tiako tenenina aminao mety niatrika ady foana ve ianao zany izy fotoana nyresaka tamina vehivavy anankiray izay teo amin'ny efatra amby 10 taona lasa teo nga efatra amby 10 taona angamba le vehivavy efatra amby 10 taona 27 taona ozy izy 27 taona nahatsapako an'izany hoe fangiry friny zany 27 taona ny afina ny aretana ny jaliana zany hoe mbola tany amin'ny fatany rano mihitsy nanomboka tany amin'ny fatany rano de efa nanomboka ny jaly nitsofoka tao anatin'ny tokantrano nanomboka tsy nanam-piadanana tsy nanam-pifaliana ory lava ny fiainana tena niaritra fijaliana ndritra ny 27 taona tena gaga ianao ny zanak'Israely 70 taona nidikodina tany anefitra fa nenty vehivavy ty 27 taona tao anaty ady olana ranomaso fitanondrehana fakivina tsy mba nisy masoandro niratra zavatozy zany raha atao ndray mijery mienjany zany tenenina vavy zany de mora fa sarotra zany 27 taona ozy tsy mba nahita hoe tena maminy tamin'izany fiainana zany za vao nitsofoka nanambady ny ray aman-drenay maty ny aloloha de tsy maintsy niditra tao anatin'ny tokantrano aloha be koa vao tafiditra tao anatin'ny tokantrano de fahoriana fijaliana 2 taona angamba ozy izy no mba nananako zany hoe fiainana feny fifaliana hoe mba fa tao anatin'izay rehetrarehetra zay de fahoriana foana ny fiainako de ho za hoe tena hienjana zavatra trehan'ny zanak'olombelona mety mahatsapa mihitsy ianao hoe misy ady ny sesisesy tany aloha tany mety hatramin'ny faraparany taona 2019 iny aragama ianao de nahatsapa mihitsy hoe tena mbola niatrika ady
za tena ampanatenanao androany ary tsy za fa mitompo mampanantenanao fa matony iady miamafy miaenjana miasarotra tahaka ny ohatrehanao androany io de efa miamana kaiky zay efa miamana kaiky zay le valim-bavaka efa miamana kaiky zay ianao de ho tonga any amin'le teny fikasan'Andriamanitra ary raha eo ianao no manangona hery eo ianao no manomboka manangona vatsy araka le tenin'Andriamanitra manamboatra vatsy zany hoe tsy vaolana mihitsy mantsy rehefa ao anatin'ny adiny miemitra reo zanak'Israely reo tena impiry reo tratra mifakapanao hoe ndoranga hiemitra ndoranga hifidy pitarika hitondratsika hiverinao any amin'ny tany Egypta fa enjana be ty ady ty mbola tsy solanao ry ty tsy aleona ihany maty tary ambody vilaniny faharao tary mba niainy tongolon'ny Egypta ny fofony tongolon'ny Egypta sy ny sisa misy zavatra bitabe tenen'ireo zanak'Andriamanitra reo ohatrany raha ataondray mijery tokoa de ohatrany hoe manana fahamarinana izy hoe aninona ho faty ty anevitra ty zay zao hoe ary betsaka reo nefa nahita fahagagana ohatrany tsy netin'indro zany izy ndray mampalahelo ny zanak'Andriamanitra misy fotoana ianao tavoana nanomboka mivavaka ianao de efa nahita fahagagana nanaovan'Andriamanitra zavatra mahagaga sy takatra ny saina mety sady nahita ianao mety niaina tao anatin'le izy mihitsy mety naheno ihany koa fa mety misy fotoana rehefa misy ady somary mafimafy eo an'lohantsika de ohatrany tady sy intsontsika indrindra moa Andriamanitra tsy mamaly eo nio indrindra moa Andriamanitra tsy mamaolana eo nio de ohatrany tady sy intsontsika hoe mbola vitan'Andriamanitra namaly le problemako tary aloha vitany ihany koa mamanty problemako ty ohatrany lasa mitady tsy atokotsony ny zavatra ambaran'Andriamanitra tsika fa araka ny teniko teo hoe tsy miova Andriamanitra araka ny teniko teo hoe tsy vahaolana ny miemitra tsy vahaolana ny mitady lalakafa fa ny vahaolana tsara indrindra de ianao mifikitra ao amin'Andriamanitra ianao vao maika manamafy mahatonga anao tena hoe ataonao bebe kokoa noho ny teo aloha ny herim-panahy anatinao ozy ny baiboly manao hoe manamboara vatsy amakivaky ny taontsika zao efa kely sisa de efa tena andova le teny fikasan'Andriamanitra amakivaky an'ity taona iray manontolo ty aty amin'ny fototra ty aty ampiandohana milohany andehananao milohany amakivakinao an'izany taona iray manontolo zany ohatrany ahoana ny vatsy ara-panahy ao anatinao mba hahatonga anao tsy angozozo hahatonga anao Kristianina Matanjaka hahatonga anao tsy miemitra ao anatin'ny ady hahatonga anao tsy milavilefiny zany zany ny tanjony zao fandaharana zao tompoko hahatonga anao Kristianina Matanjaka vehivavy Matanjaka ary ny lehilahy na vehivavy Matanjaka anankiray tsy resy ao anaty ady zany tsy miabandonina amin'ny ady rehatrehany zany samy fanadry la ninina problème eo anoloana eo ny tanjon'Andriamanitra sy ny baikon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Josoa ny momban'ny Josoa reto de ny tany Kanana ny tany tondra dronono sy tantely le tany raha tsorona de hoe tany feno fahasambarana zay no azo ilazana ny tany nampanantenan'Andriamanitra io fa melo kely nandehanany tany melohany nahatongavany tany nisy karazan'olana teo tsy maintsy natrehany ary raha tamin'ireny olona reny nefa niemitra izy raha tamin'ireny olona reny ohatrany hoe andao ranga tsika hibaboka ho any amin'ny farao ndray andao ranga hiverina any de tena hoe andao ndray andeha ho any de tena hoe mifono zay rangava aloha ihany zay andevonareo ato de votsitra le teny fikasan'Andriamanitra rava ny planin'Andriamanitra ao amin'ny fiaina zanak'Andriamanitra anankiray fa misy zanak'Andriamanitra miemitra na miverindalara na migala amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra azy de votsitra eo anatrehany teny fikasana votsitra eo anatrehany le teny le fampanantenana nomen'Andriamanitra azy votsitra eo anatrehany io miandry azy eo foana na rovina ny zanak'Andriamanitra anankiray tapa-kevitra na rovina ny zanak'Andriamanitra anankiray tapa-kevitra miandry azy eo io tany io fa tsy mihetsika teo io fa ny zava-doza de ianao misy fotoana miemitra indray miamana lavitra n'ilay fivoriam-bavaka efa akaiky kely io ianao mantsy tady io tsara fa vao miemitra na manao dingana indray mandeha ary ianao manao dingana marsarera indray mandeha amin'ny fanomponan'Andriamanitra de tady io fa tsy ao amelany devoly ny vehivavy anankiray na lehilahy anankiray mandra-pahatonga n'izy tafa verina lavitra be an'Andriamanitra ary zay eny tanjon'ny devoly ny tena tanjon'ny devoly amin'ny problème ataony miseho eo amin'ny fiainanao io ny tena tanjon'ny devoly amin'ny aretina mahazo anao io ny tena tanjon'ny devoly amin'ny zavatra anakorontanany fiainanao io tsy hoe ianao potika fotsiny tsy hoe de izay fotsiny de samy miala hoe efa potika izy de aleo miala amin'izay tsy hoe ianao marary de midridridry hoe marary de izay de samy miala tsy izany fa ny tena tanjon'ny devoly amin'ireo karazana olana zay mety misy fotoana de diaviny asesisesy eo amin'ny fiainanao reo de ianao analavitra an'Andriamanitra ianao hiala amin'izay amin'Andriamanitra ianao tsy ino anany zavatra nambaran'Andriamanitra tsy atokony ny zavatra nampanatenan'Andriamanitra intsony zay ihany ny tanjon'ny devoly atonga anao tsy ino zavatra nambaran'Andriamanitra zay foana ny objectif ny satana amin'ireo karazana ady rehetrarehetra olana zay ny tanjony
ianao hiala amin'Andriamanitra, ianao tsy hitodika any amin'Andriamanitra, ianao mahavita mitanondrika foana mijery ny tany ozy le hira anankiray zay, tsy tafatra ka itsory, tsy te ino ny zavatra barin'Andriamanitra, zay ihany ny tanjony devoly. Ianao tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa za te hitiry aminao hoe zany no ilanao manana ny hery tsara dia ny aty fiandohan'ny taona aty. Misy herim-panahy matanjaka tsara dia ny aty vao hiainga aty ny taona zao volana janoary zao, amboary tsara ny fototry ny ara-pananao. Ny resaka tsika tamin'ny herin'ny androany manao hoe ny vehivavy na lehilahy anankiray manorona ny trano eo ambony vato lampy dia tsy mangozogozo mandrakizay zany. Marina fa sarotra manorona trano eo ambony vato lampy manahirana, mandany fotoana, mandany hery ny manorona an'izany eo ambony vato lampy. Fa ny mahafinaritra rehefa ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny sedra izany trano nanahirana zany nanangana azy dia tsy ho azo ny problème arodana mora foana zany. Zany ny tiana hiampaherezana anao dia ny aty ampiandohan'ny taona. Amboary tsara ny fototry ara-pananao aty amin'ity volana janoary ity. Ary izany teny aminao hoe amin'ity alarobia anaty fivadikana ity tsika resaka bebe kokoa ny makasika an'izay hoe ohatry ny ahoana loatra ianao amakivaky an'ity taona ity, ianao aningana vola voajery tsara hoe fandeha an'le andro na ianao raha zao dia mahita an'izany mihitsy hoe tena miazakazy aragnazy ny rano ohatry vetivety kely teo dia ohatry vao eo ny fo dia ataony sady ny andro, ohatry vao eo ny manatitra mpianatra dia efa mijery le raka mpianatra sady. Matsapa ianao hoe tena miazakazaka zany, ohatry ny tsy misy zava-bity zany, ny segondra sy ny minitra tsy miandry anao eo zany, miodina foana io, miodina foana io. Fa izy io miodina foana mba ohatry ny ahoana kosa ny fotoana mba iomanantsika. Fa misy olona ne lany loatra ny fotoana ny amin'ny fitadiavana vola, lany loatra ny fotoana ny amin'ny fikarakarana ny zavatry ny nofo, ny zavatry ny tany, mazovana be loatra ny ara-nofony, ary lasa tsy manana fotoana tsony izy hikarakarana ny ara-panahany, lasa tsy manana fotoana intsony izy hianteherana amin'Andriamanitra, andiniana ny sitrapon'Andriamanitra, alalana sy ahafantarana ny baiko omen'Andriamanitra. Baiboly eto dia milaza ary nanome teny mazava tsara tamin'ny Josoa manao hoe ianao raha mitandrina tsara nyty teny ty ianao aza vela hiala ao mivavanao izy, aza mandeha mivina amin'ny akaviana, amin'ny akavanana, fa tia ny toromarika, tia ny tondrozotra arahanao, io ihany arahana. Raha tianao tsy ho very, raha tianao tsy ho rerakely an-dalana, raha tianao no tonga any amin'ilay fampanantenana, ilay tany nampanantenan'Andriamanitra, zao atao, zao atao. Zay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny teniny hanoro lalana antsika. Fa vao miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika na miala amin'ny zavatra maran'Andriamanitra, miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia tadio tsara fa possible ny andravan'ny devoly mora foana ny zanak'Andriamanitra anankiray. Mora foana amin'ny fahavalo manafika atsika. Tadio fa arofanina ho atsika ny tenin'Andriamanitra, balizy ho atsika ny tenin'Andriamanitra, io ny fiarovana ho atsika. Izany tenin'Andriamanitra izany. Fanilo amin'ny tondrotsika ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tsy manana an'izany ianao, tsy mba misy fiarovana ny fiainanao, tsy mba misy malalaka be izay tia ny devoly sy tia ny fahavalo atao dia atao daholo, izy dia moramora foana amin'ny fahavalo ny mitsofoka mandrava ny fiainana zanak'Andriamanitra anankiray. Androany ny Baiboly dia milaza amintsika ary mampianatra eto manao hoe manamboara vatsy ho anao. Vatsinina moa mba atonga anao tsy henitra, atonga anao atanjaka mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra, tsy hoe amakivaky ny taona 20 fotsiny ianao 2020 dia amakivaky an'iny dia tonga soa tsara indray volana Desambra farany tao, tsy izay fotsiny ihany. Fa ny herim-panahy izay vozitsika ao anatin'ny tony fotoam-bavaka nasana ianao tony, ny herim-panahy izay vozitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia izao hery lehibe angovo ara-panahy ao anatintsika ao, ahafahantsika miandry ho tafajoro mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Tsy ny hoe hery entinao mandava-taona fotsiny ihany, fa hery ahafahanao mijoro mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Ka na inona mbola hifamafao eto amin'ity zao tontolo zao ity, na inona zavatra mety mbola hiseho eto amin'ity zao tontolo zao ity, na inona zavatra mbola misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ninona zavatra mety mbola hitrangy eto amin'izao tontolo zao ity, ny mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra anankiray feno hery, ny zanak'Andriamanitra anankiray malala tsara ny sitrapon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra anankiray miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra dia izao ho todisoa any amin'ny tanjona izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Tadio tsara nefa zanak'Israely raha niala tany amin'ny tany Egypte andeha hamakivaky ny hevitra ho any amin'ny tany Kanana dia izao hoe Andriamanitra mihitsy no nifidy ny tany, nanomana tany tondra-dronosy tantely, tany sosy malalaka, tany tena feno ny fitahian'Andriamanitra, tany mahavokatra niandry andreo zanak'Andriamanitra ireo. Ino ny tiako tenena aminao an'izany? Andriamanitra dia mihevitra foana ny amintsika, mitady ny fomba foana hoe inona indray ireny ataoko hoe
mba hanasoavaka an'ireto zanako reto. Mitady ny hevitra foan'Andriamanitra isan'andro mihevitra ny aminao izy, manara-maso atsika izy, mijery foana ny fiainantsika izy, ny andavanandro mpiainantsika aza miteny ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra ve zao zavatra mahazo azao, tena hitany io. Aza miteny ianao hoe tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataoko, tena fantany amin'ny atsipiriana, tsy misy miafina aminy. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao, tenao tsy hivily na ivona amin'ny tondrotra zay omen'Andriamanitra atsika. Rehefa niten'Andriamanitra manao hoe manamboara vatsy dia manamboara vatsy, mba tsy tonga anao reraka eny an-dalandalana eny. Da dio tsara fa na itsika amin'ny fiainantsika andavanandro mpiainantsika ne rehefa ianao zay andeha lavidavitra, lalana lavidavitra, ianao mahafantatra tsara mandeha mi-voyage ianao, fantatra tsara hoe lavidavitra za mi-voyage alehako zany, hijanona any amin'ny tanin'olona any am'izay tany alehanao any ianao, fantatra tsara hoe mila karazana akanjo tahakan'izao zao zavatra ilaiko, alamdaminao daholo ny entana, préparenao alolo daholo ny zavatra rehetra zay ilaina amin'ny fiainana ara-nofontsika andavanandro ary zany. Tsy afa tahaka zany koa amin'ny lafiny ara-panahy. Ny fiarahana mandeha amin'i Jesosy ny marina fa niteny izy manao hoe ho avy tsy ela eny amin'ny raha hoany lanitra, ho avy tsy ho ela. Fa ela izy no niteny an'izany fa hatramin'ny androany aloha mbola tsy tonga. Fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy ho avy Jesosy. Ary efa tsy ho ela tsony mihitsy zany kokory tsy marina foana hoe tsy mbola tonga izy dia hoe tena mivadika tamin'ny teny, tena ho avy tsy ho ela tokoa Jesosy ary mbola mafisiko eto zany androany. Tena ho avy tsy ho ela ny tompo. Fa raha ohatra mbola misy fotoana lavalava ny fahatongavan'i Jesosy na fohifohy ny fahatongavan'i Jesosy mba olona efa nivonina ve ianao, mba olona efa tena matanjaka tsara ve ny ara-pananao, mba olona efa tena ao anatinao tsara ve zany hoe ery ahafahanao mitsena ny Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra zany satria tadio tsara. Fa ny ery ara-panahy zay vosintsika ety ambonin'ny tany ety ny oery anaingy atsika iona amin'ny Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra sy ifampitsena eny amin'ny raha hoany lanitra eny tsika. Jesosy midina avy any ianao miainga avy aty ambany dia eny amin'ny raha hoany lanitra eny amin'ny abakabaka eny ozy voalazan'le ny tenin'Andriamanitra ary misy hira koa efa ataon'ny mpanakanto hira moa zany eny amin'ny abakabaka eny miona amin'ny Jesosy. Herotry ny ahoana ny ao anatsika zanak'Andriamanitra. Ny fotoana ny vavaka sy fiadikana zay anasana ianao dia tsy fandaninandro, tsy fombafomba am-piangonana, fa fotoana novozantsika hery, fotoana anangonatsika vatsy ara-panahy, vatsy ara-panahy. Efa kely loatra sisa, efa polo taona nidikodina tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely, efa afaka telona sisa dia hiditra ao anatin'ny tany na mpanantenan'Andriamanitra, afaka telona sisa, fa afaka telona io mety mbola reraka eny an-dalana eny ihany ianao, mety ho vizambizana eny ihany ianao, fa amboary tsara aloha ny vatsy, mameza vatsy any anatinao any ahafahanao mandroso foana. Raha mety misy fotoana reraka ny olona nanamboatra vatsy dia neteny ampiandohana tsy reraka zany, mbola afaka mamoaka ny vatsy avy any anatiny izy. Fantatsika tsara ny tantara nisy fotoana nentina taminao teto ny tantaran'le Virginy dimy adala, Virginy dimy endry. Ny Virginy dimy adala na dia Virginy ihany aza dia tsy ampy ny solika tao anatiny, fa ny Virginy dimy endry arak'izay mahendry azay fantany tsara fa raha somary elagela ny mpapakatra dia tsy maintsy atao bebe mihoatra zay tokony ho ampy ny solika zay ho tehirizina. Ary tsy nanano sarotra mihitsy izy rehefa tonga tampoka mipapakatra, tsy nanano sarotra mihitsy izy. Ny dimy adala mbola nandeha nikoropaka, nandeha nivoaka ny trano, mbola lasa nandeha nifampikaretsaka ny tady solika tany. Fa ny dimy endry rehefa nanana solika fitaiza tao anatiny tao, efa pare, efa vonona, efa niandro zay higadona ny mpapakatra fotsiny sisa, ary tsy maty afo satria tao anatin'le solika fitaiza. Mba tianao ve ny atanjaka tahaka an'izany ka tsy angozohozy mandra-piavin'i Jesosy, ho tratran'i Jesosy ao anatin'ny fireheta-po, ho tratran'i Jesosy ao anatin'ny hafanam-po ny fitiavana azy, ho tratran'i Jesosy eo am-panompona azy, ho tratran'i Jesosy tena mbola volazan'ny apokalipsy mampatahotra hoe alohan'ny vavako nareo raha matimaty na mangatsika. Ny olona matimaty sy mangatsitsika ara-panahy dia alohan'ny vavan'i Jesosy na mahatratra azy ihany ary ianao. Mety misy fotoana te-ankafy zany ny tompo fa lasa fantatra tsara zany zavatra aloha zany tsy levony vavony izy mahatonga mivoaka ka mba hahatonga anao anana antoka tsara ny amin'izay fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra. Andao amboarina ny vatsitsika, anamboatra ny vatsy ara-panahintsika, atanjaka tsara ny tanjaky ny ara-panahinao, atanjaka tsara ny
finoana ao anatinao atanjaka tsara ny sainao hiatrika ny zavatra misy rehetrarehetra ka ninina zavatra mety hitranga ninina sedra tsy maintsy hosedraina dia tsy ampialanao amin'Andriamanitra zany na dia kely azy satria nitanjaka ao anatinao ny angovo izytsika tadio tsara fa misy angovo ara-panahy voizina ao anatin'ireny fivadikany ireny miena ny tena nofo fa ny ara-panahy dia miaka-danja mitombo lanja ary zay hery ara-panahy miaka-danja sy mitombo lanja ao anatinao zay no hery ientinao miazakazaka eto amin'ity zao tontolo zao ty ientinao miatrika ny zavatsarotra eto amin'ity zao tontolo zao ty ny baiboly mihitsy ny efa niteny fa eto amin'izao tontolo zao na hitanareo fahoriana mety misy fahoriana hitanao eto amin'ity zao tontolo zao ty fa rehefa matanjaka ny hery ao anatinao maivana aminao no miatrika an'izany rehefa matanjaka ny herim-panahy ao anatinao mora aminao no mandingana an'izany ho avy ny tompo mila matanjakatsika mila maheritsika ho avy ny valim-bavaka fa heroatry ny ahoana no ao anatinao ahafahanao manomanomana kely le valim-bavaka tsina fa le tankanana afaka telona ho voalazany tenin'Andriamanitra za ndray te hiteny aminao amin'ity alarobia ty fa fotoana foitsy izy anomboka ty amin'ny fototra fotsiny ianao manamboara vatsy tsara ataovy matomboka tsara ny vatsy azonao antoka fa ampy anao mandavataona ny herim-panahy zay hovozinao dia ho hitanao anefa tsy horeraka zany mihitsy ianao tsy horeraka na dia mahita rivo lavy eo akavianao ianao raha hialina eo akavananao mijery maso fotsiny ianao fa tsy kasika anao zany satria ny hery ao anatinao dia matanjaka be lavitra noho ny any amin'izao tontolo zao ivavaka ito ampamarananao fotoana hoetiko ambavaka ianao mba ho tahirin'Andriamanitra manokana mba homen'Andriamanitra fotoana ne ianao afahanao magnangona zany hery ara-panahy vatsy ara-panahy ao anatinao zany ahatonga anao tsy mandositra ady zany ahatonga anao avita ny azakazaka rehetra zay atao na dia mbola lavitra aza ny lalanao rehefa ampitsara ny vatsinao tsy matahotra an'izany ianao ivavaka tsika tompoko ankehitriny tompo malala dia manome voninahitra sy misaotra anao tanteraka somatsara teto ny fiarahanay goavana dia goavana ny teny izay nomenao tamin'ity androany ity mba hahatonga anay Jesosy malala tsy horeraky ny ampandehanana zany na sanatria ny ndalana indray no mitady abandona ny fanompona sy ny fanarananao tiany ao Andriamanitra raiko mba hatanjaka izay mba hahery izahay reto mpanomponao tsirairay avy majoto fandarana zao mety misy fotoana mandalo ady mandalo zavatra sarotra miatrika olan'Andriamanitra raiko fa za kosa mivavaka eto androany ny olona manana vatsy ao anatiny ao tsy ataonao mitovy amin'izao tontolo zao enao nefa nampanantena fa ho hitanareo ndray tsy fitoviny marina sy ny meloka dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy inona zavatra mety famafao eto amin'ity zao tontolo zao ty tompo malala ny olona tena manompo anao dia avahanao eny foana misaotra indrindra tompo amen ena tompoko zay ny fotoana nirahako taminao tamin'ity androany ity tadio tsara ny fotoanatsika anangonantsika vatsy ara-panahy afahantsika andova ny teny fikasan'Andriamanitra zay efa miandry antsika ho aloha kely tsy ela tsony na amin'ny lafiny eto ambonin'ny tany zany ohatra ianao miandro valim-bavaka io ndo posentsika amin'ny alalan'ny vavaka mba hivoaka aingana dia aingana zay valim-bavaka zay akseleretsika mambavaka ny zavatra zay andrasanao ao amin'Andriamanitra dia manasanao izay amin'ity alarobia ity zany amin'ny valora sasany dia anomboka zay fotoana zay rehefa aveo amin'ny valora sasany maraina patongany amin'ny rola tolakandro anoany ny tena marina dia hoe misy ihany koa ny sekoly ny fitahina mitsofoka eo anelanelany eo any amin'ny roambe folo any fa mitambatra ao tsika ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay raha afaka mifadianina ianao dia tongava na tsy afaka mifadianina koa ianao fa te ho tonga ao dia raisina tanandroa Jesosy mihitsy no andray anao antanandroa andray ny etaetaponao ao anatin'izany rehetrarehetra izany amin'ny valora sasany maraina alarobia ny toerana dia etsy amin'ny grande salle an'ilay trois frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY tsy miova eo ampitany toby raha tsy mandrava misy grande salle malalaka be eo ao nao tanterahantsika izay fotoam-bavaka ombanao fivadikanina izay manasantsika rehetra tompoko mba hanana anjara ao anatin'izany madame Larissa Lydie Randriarimalala teto amin'ny fanlorana misaotra ny iva tetsy amin'ny lafin'ny ara-teknika mampita ny sary sy ny feo anatin'ny tokantranontsika antahin'Andriamanitra tompoko Manangana Kristianina Matanjaka Manangana Kristianina Matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny AMITIE TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny nitsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana Kristianina Matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lydie Randriarimalala manangana Kristianina Matanjaka mitsangana